Eto amin'ity vidéo ity ndraitsika hianatra ny hiran'ny kamary fa ny intro zany aloha no ataontsika amin'ity vidéo ity. De zaraintsika groupe anankiroa ny intro de naranao rehefa mikotrana anazy ianao kotrananao tsara aloha ny groupe 1, rehefa hay tsara ny groupe 1 de tsy kitihanao tsony iny aloha fa kotrananao mitokana indray ny groupe 2 de rehefa hay tsara daholo izy roa zay vao ianaranao atambatra. De ianarana miadana de atao précis tsara satria be dia be ny hira mitovy amin'ity. Amin'ny groupe 1 zany tsika zao de ny feon-kira voalohany atao de manao la mineur ohatry manao zany hoe ohatray hoe ao de tononoka am'zay zany le solo deuxième case deuxième case de aveo corde vide ao ambany amin'ny deuxième corde zany hoe 2 2 de 0 ataoko hoe 0 zany ty satria tsisy nihina-tsindriana 2 2 0 de aveo 1 3 de aveo 0 ao ambany rehefa mitena zany 0 de corde vide zay ty zany zao quatrième corde, troisième corde, deuxième corde, deuxième corde, deuxième corde, première corde ohatray zany hoe ohatray zany ataonao vide zay de aveo 1 zany hoe premier case de aveo corde vide le corde vide io vita le corde vide ohatra ny 1 zany de corde vide ohatray zany jere tsara ohatray zany manao hoe 0 1 0 zany hoe manao amerona de aveo pull off 0 1 0 ohatray zany averiko 2 2 0 1 3 0 1 0 1 0 zay za 0 0 1 0 ohatray zany atotona zany de esorina aveo ohatray zany de aveo 3 3 zany de aveo corde vide ao ambany 0 averiko zany le chiffre teo manao an'le la mineur aloha tsika de hoe 2 2 0 1 3 0 1 0 1 0 3 0 zany hoe ohatray zany izy fa atao rapide izy fa ianaro miadana aloha de rehefa hay tsara zay vao mivoaka tsara izy rehefa atao rapide averiko ary zay ny groupe 1 zay de mbola ao anatin'ny groupe 1 tsika fa nitohina am'zay zao tsika atao 8e case 8 8 ohatray zany hoe 8 8 midina de miakatra ny atao main droite midina de miakatra de aveo 7 de aveo 10 première corde daholo zany zay tsara 8 8 7 10 de aveo 8 7 de aveo 10 fa le 10 manaraka ty indray ao amin'ny deuxième corde zay tsara 8 8 7 10 8 7 10 de aveo 7 de aveo 8 de aveo 7 ohatrandray 7 8 7 amerona azy pull off indray zany averiko ary 8 8 7 10 8 7 10 7 8 de aveo am'zay le amerona pull off de aveo hoe ohatray zany le 7 8 zany le amerona sady manao pull off ny amerona le manao ohatrao de pull off le misintona de aveo 10 de 7 averiko ary 8 8 7 10 8 7 10 7 8 de amerona pull off de aveo 10 de aveo 7 zany hoe averintsika aloha zany groupe 1 de tonga de misaoty aty manao la mineur C tsika
hoe na ataontsika ato io ty zao le la mineur de ny akikely fotsiny apetraka eto amin'ny troisième case première corde de lasa la mineur 7 groupe 2 zany tsika zao groupe 2 zany manomboka amin'ny la mineur 7 de vity de manao an'le troisième case ianao troisième de aveo troisième haine de aveo première de aveo corde vide zany hoe ta ao 3 3 1 0 de aveo eo amin'ny deuxième corde tsika 3 de aveo 0 ao ambany de aveo 1 de aveo 3 ao hoe ao averika zany de 3 3 1 0 3 0 1 3 0 ao de aveo manao re ianao hoe ty mibasandre de ty zany re mineur hitanao ohatra ny hoe ito zao le re mineur de nafoezitsika de navaditsika an'ity le basy au lieu de ty ao corde vide zany ty zany 5e case 6e case 7e case de hoe ataonao tsirairay 4 3 2 1 2 de aveo amizay hoe ty ndray zany 5 3 2 1 2 ito ndray zany le ny basy mi de ny akora do satria ty zao ohatra de ny basy nataony ty mi ty hoe ao de aveo manao fa sus 4 tsika hoe ao fa sus 4 zany hoe de aveo fa zany hoe le fa zany tokony ohatra fa raha ohatra ny ataonao tsotra de aveo si bémol de aveo do fa basy fa de aveo do de aveo fa ao do basy fa de aveo fa afaka ataonao amin'ny tanana fotsiny koa le izy tsy maninona fa mila fahazarana kely jeretsany groupe 1 zay sosy raha atao amin'ny tanana jere tsara hoe de lasa mankaty am'izay tsika ty zany ohatra ny hoe solona medy atao de ty midina de ty miakatra ohatr'zao zany le izy hoe inao zany mikotrana ohatra ny hoe do re mi fa zao ohatr'zany fomba fikotrananao anazy raha ohatra ny hoe tianao hizatra amin'iny koa ny tanao de la mineur 7 amizay de lasa amizay atsika de si bémol de fa basy do de aveo do de aveo fa ohatr'zay hoe atsany ohatr'zay inoko fa nasoatsika izay zavatra nosaraiko teto zay androany raha nahalinanao ny fampianarana nataoko de manasanao anao inscription amin'ny cours en ligne amin'ny cours en ligne moa zany dia misy ny fampianarana ho an'ny niveau débutant de misy ihany koa fampianarana ho an'ny niveau moyen sy ny avancé fa nozaraina anankiroa ilay cours en ligne raha tokony anankitelo ny cours voalohany de natsotsika hoe cours fanorenana ary ny cours faharoa de natsotsika hoe cours fifehezana ao anatin'ny cours fanorenana zany de misy niveau débutant sy ny moyen miaraka koa zany zany hoe ny atsasaky ny moyen ianarana anatin'ny cours fanorenana de ny cours fifehezana kosa dia niveau moyen miaraka amin'ny niveau avancé zany hoe natsasaky ny moyen zany miaraka amin'ny avancé ao anatin'izany tsika dia afaka mianatra
karazana gadona maro, karazana hira maro, mianatra hira anankiray isan-kerinandro ary misy exercice ray isan-kerinandro sy lesona ray isan-kerinandro, zay zany ataontsika ao. Ka misy cours accéléré izy dia misy cours normal dia miankina amin'izay ny faharetany. Dia manasa anao zay vonona hiditra avy hatrany ao anatin'ny cours en ligne izany. Ka na any ivelany ianao na eto Madagasikara misy anao dia manaova inscription, io apetraka io ny numéro dia afaka miantso ianao ary raha ohatra ianao mety hoe tsy afaka miantso dia afaka ihany koa manao inscription eto amin'ny Facebook na manao inscription avy hatrany par téléphone zany. Ka ny page nomena The Guitariste no ahitana anay dia ao ianao no manao inscription dia ny vola alefa M-vola sy Orange Money na ihany koa ny Western Union. Ho an'ny olona izay tra-pahasahiranana ka sendra tsy afaka mianatra en ligne fa mety hoe tsy manana moyen ara-bola na mety tsy manana moyen ara-potoana satria mety hoe mafy be ny asanao dia mety na ny fotoana atoriana raha tsy ampy na ohatr'izany dia manasa anao indray hividy vidéo tutoriel dia ao anatin'ny tutoriel io ianao dia afaka avy hatrany dia mianatra izany. Ny différence ny en ligne sy ny olona mividy vidéo fotsiny ny cours en ligne tena misy fanaraha-maso afaka manontany ohatr'izany fa ny olona mividy vidéo dia tena hoe manjifa ny izy dia mianatra. Ny zavatra rehetrarehetra kosa nefa dia mazava tsara daolina ny cours en ligne na ny vidéo dia miankina amin'ny fahavononanao sisa fa izay dia efa nanome karazana service anao dia ny fanapa-kevitra ao sisa no andrasana. Misaotra tompoko.